fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara tsy misy politika matotra hitondrana azy samy manao izay tiany rehetra ireo mpisehatra. Fitaterana anabagabaka ivezina iasa ny serana nao an-tala hoy ny filohan'ny fanavaozana. Antenimieram-pirenena antoka iray izy sy ny fitoniana hoy Marco Tsarady tsy atokisana miara vilana. Manatra ny fiarabana tompoka sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika sy ny tontolon'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara avy hatrany mila apetraka aingana ny tetezamita ary soritana mazava ny tondro zotra amaritana izany isoroana ny korontana mety iseho hoy ny nambarany Amicale des anciens CST et sénateurs de Madagascar na ny ACS tamin'ity androany ity. Tsy maintsy ainga avao ihany no apetraka ahatrarana ny tena fanavaozana ifotony ka anamafisan'izy ireo ny antso ny amin'ny andravana ireo andrim-panjakana mbola mijoro ankehitriny. Nandrososokevitra ary milaza ho mahita vahaolana ahitana lalambola hafa izy ireo raha misy ny fahatapahany efa matsimbola avy any ivelany raha ny fanadiadinana. Tsy maintsy ravana ireo androm-panjakana mbola mijoro ankehitriny hoy ny ACS Amicale des anciens CST et sénateurs de Madagascar androany. Noharina izy ireo tamin'ny soratra masina ny filazan'izany izay milaza manao ny hoe ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty sinoditra tonta raha izany dia ho tritra ny sinoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny sinoditra fa ny sinoditra vaovao no asin'olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roa. Fotoana izao ny ACS hitrakany ny vahoaka malagasy mbola miendrika fanekena ny fanjanana ny tsindry sy ny sazy arangarangana ireo mpamatsy vola hoy ny fanamafisany. Izay no antony tokony andravana ireo androm-panjakana tota mbola mijoro ankehitriny tsy sanatria filana vaniny na tsy fitiavana fa tsy maintsy ainga avao no apetraka atratrarana ny tena fanavaozana ifotony maharitra. Fanekena fanjanahana vaovao ny fanekena atrany ny tsindry sy sazy arangarangan'ireo mpamatsy vola mahazatra FMI Banque Mondiale sy ny sisa. Tonga izao ny fotoana hitrakany vahoaka malagasy. Dingana iray atongavana amin'izany ny fikoanandoham-pirenena. Tokony hizara roa mazava tsara ny fanatanterana ny dinika hoy ihany ny ACS ary tsy andrasana ela izany isorohana ny korontana mety iseho. Ny iray fikoanan-doha-tanterany mpitondra fanjakana amaritana ny tondro zotra hitantanana ny tetezamita izay tokony ho vita mialoha ary ny iray kosa ny fikoanan-doha andraisany rehetra anjara ametrana ny rafitra vaovao entina miampitany amin'ny repoblika fahadimy. Tara loatra mantsy hoy ny ACS raha iandrasana ny fikoanan-doham-pirenena karakaraina amin'izao io ny fametrana izany. Karaha ohatra iandry an'izay le hoe concertation nationale izay vo ametraka ny tondrozotra ny tetezamita dia mbola any amin'ny Desambra any zany zay vo apetraka le tondrozotra aminay zany tsy mety satria zao nge dia efa misy mandeha ny korotany ny HCC nanome hoe 9 andro dia aveo nomena hoe roa volana angamba tapitra indray ny 2 volana dia ina zao ny zavatra mipetraka eto amintsika ary tsy zany resaka hoe hybride zany transition constitutionnelle zany tompoko zavatra izay tsy mahay lalàna tsy ny andra fa ny mahay lalàna mahalala zany tsy mety zany ary tsy mety ho an'ny firenena. Milaza ho mahita vahaolana ahitana lalam-bola ny ACS raha misy ny fahatapahan'ny famatsim-bola avy any ivelany eo ohatra ny famarotana ireo andramena izay loham-pitoerana ary ihany koa ny fanangarana ny task force hitantanana ny fitrandrana ny volamena. Ny ACS dia efa nandefa taratasy tany amin'ny secrétaire général CITES any Genève tamin'ny taona 2022 nangataka alalana manokana ahafahana mivarotra ireo andramena ireo ho famonjena ny vahoaka malagasy amin'ny fahantrana lalina mahazo azy. Nolazainay mihitsiny aza tamin'izany taratasy zany fa crime contre l'humanité no ataony CITES raha sanatrika tsy manome io autorisation spéciale io izy. Nahoana moa ny zavaboary arovanao kanefa misy olombelona tapitrisany no mety ho faty no fahantrana. Valy teny azo dia hoe tsy azo amidy any ivelany fa eto atoerana ihany ireo andramena ireo. Ny zavatra tadiavina nefa dia vola vahiny no ilaina. Noho izany
dia amerina io fangatahana io ny ACS ary angataka fionana mihitsy ny aza amin'ny solotena ny firenena mikambana. Ny vola azo amin'io dia ahafahana manatanteraka ny tetezamita. Fananganana tasika forsa toy ny efa natao tao amin'ny jirama zany a dia hitantana ny fitrandrahana ny volamena, ny safira sy ny vatosoa rehetra, atao ny recensement ny toeram-pitrandrahana rehetra manerana ny nosy na kely, zany hoe artisanal zany na lehibe, atsaraina ny teknika sy ny encadrement. Dingana maro sy sarotra no tsy maintsy atrehany alohan'ny atongavana amin'ny tena fanavaozana hoy ny fanamafisana. Tsy afaka tazany potsiny anefa izany ka nandrosoan'ny ACS sosikevitra ny amerenana ny Solima Solotany Malagasy. Ny fananganana banky malagasy ho an'ny famokarana, anampina ny tanora amin'ny fananganana orinasa, ny fampitsarana ny Madagascar Airlines ka amelomana indray ny Air Madagascar. Fa antoko lehibe mbola mitazona ny fifandraisana sy ny fifanarahana eo amin'ny asetra iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara, ny fisian'ny anteny miram-pirenena izay mbola miasa ara-dalàna hoy ny filoham-hevitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Fianaratsoa Marco Tsarady. No mafisy ny LRB vahiny anefa fa tsy tokony anonganana ny fa tsy tokony naongana ny filoha teo aloha raha mbola matahotra ny fahatapahany famatsina avy any amin'ny setra iraisam-pirenena isika raha ny fanehoan-keviny. Mila ravana ny anteny miram-pirenena hoy ity mpanolontsaina eo anivony ny fiadidina ny fanavozana ho an'ny repoblika ity. Fanadihadiny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sindratsariny mbola avatsara. Anisany antony lehibe mbola mampirindra sy mitazona ny fifanarahan'i Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fisian'ny anteny miram-pirenena izay mbola mijoro sy miasa ara-dalàna ary ahitana olom-boafidy mivantana avy amin'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Maro ireo mangataka ny hiditra ao anatin'ny anteny miram-pirenena satria mihevitra ireo mpanao politika sasany fa mitovy tamin'ny zava-nisy tamin'ny 2020 no misy amin'izao fotoan'izao hoy ny filoham-hevitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Fianaratsoa Marco Tsarady. Ity androm-panjakana anteny miram-pirenena ity rerihiany no misy olona no fidiny vahoaka tamin'ny fifidianana. Fa ny ankoatr'izay dia faravany Sénat ny membre ny ACC dia nisy voafidy tato amin'ny Assemblée nationale, solitaire Assemblée nationale, ny membre ny CENI dia nisy voafidy tato amin'ny Assemblée nationale. Ny lalàna rehetra zay hamehy ny ezaka hataotsika hiverenana any amin'ny fifidianana dia handalaka amin'ny Assemblée nationale. Ny loi de finance zay iainantsika dia mandalaka amin'ny Assemblée nationale. Raha nahavaolana ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena dia tsy tokony afara tamin'ny fanesorana ny filoha teo aloha ny zava-misy teto amin'ny firenena ho kosa ny fanazavana avy amin'ny LRB vahiny izay nanamarika fa tsy azo itokisana ny maro anisa irimary eo anivon'ity androm-panjakana ity satria mora miova hevitra. Noho izany takina ny fandravana io androm-panjakana io satria tsy afaka hiaro ny filohan'ny fanavaozana akory ireo solomavambahoaka ireo. Izay dia mamerina foana. Ahoana moa zany no ahafahana matoky an'ireo majorité irimary anivon'io anteny miram-pirenena io fa tsy hoe satria zany raha reo vetivety eo dia ny loko indray ny loko orange dia lasa maramara, lasa hoe mety tapoka zany ilay anteny miram-pirenena. Ary raha miady hevitra koa mahakasika ny hoe androm-panjakana voafidy io ka tsy tokony voafidim-bahoaka ka tsy tokony kitikitihana dia izay mamerina ko izy moa ny fidiny any Rajoelina. Voafidy koa ny any Rajoelina fa rehefa tsy mahavaolana dia andraisana fanapahan-kevitra. Vao herintaona sy tapany monja no nanaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka ka raha misy ny fandravana ny anteny miram-pirenena dia tsy maintsy manatanteraka fifidianana afaka 90 andro araka ny fepetra ara-dalàna. Mbola tsy atoato anefa ny isin'ny fifidianana ka tokony avela hiasa aloha ireo solombavam-bahoaka raha ny fanamafisana avy amin'ny Marco Tsarady. Zany zavatra zany dia inimaginable eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha jerentsika tsara ity androm-panjakana anteny miram-pirenena ity rerihiany no misy olona no fidiny vahoaka tamin'ny fifidianana. Fa ny ankoatr'izay dia faravany Sénat ny membre ny ACC dia nisy voafidy tato amin'ny Assemblée nationale, solitaire Assemblée nationale, ny membre ny CENI dia nisy voafidy tato amin'ny Assemblée nationale. Ny lalàna rehetra zay hamehy ny ezaka hataotsika hiverenana any amin'ny fifidianana dia handalaka amin'ny Assemblée nationale. Sehatra iray azahoana mandrafitra fifanarahana iraisam-pirenena vaovao ny fidiran'i Madagasikara ao anatin'ny BRICS
hoy ely arabe vahiny mitaky singa sy rafitra politika matanjaka ny fanatanterahana ny tsy fiakinan-doha amin'ny la frantsa. Ankoatra izay raha tena natahotra ny sehatra iraisam-pireneny Madagasikara tsy tokony nanaisitra teo amin'ny toerany ny filoha teo aloha hoy ihany ny fanamaria. Fanontaniana nge dia tsotra raha ohatra nitahotra na reconnaissance le izy tsisy antony tokony nonganana ny angraduelina nge zany zay argument zay zany raisina antanisy fa matotsika nandray fanapahan-kevitra manongana noho ny tsy fombiaza nilay fitondrana teo aloha ka dio zany zao misy ady-hevitra mipetraka indray nandray fanapahan-kevitra zany filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana fa iona bebe kokoa makany amin'ny BRICS dia ahoana tsy hitady vahaolana zany tsika hoentina amahana ny olana mihoatra hoe dia tanan'ny la frantsa mitandrefana sy ny karazany teto ty une orientation diplomatique andeha many amin'ny BRICS iny zay tohananay atao amin'ny otrika fitateraka dia mazava ho azo koa zany iny fa be dia be ny za fiovana ateraka iny zany na ny politika interne atsika na ny anively. Manomboka hitantaratra ny asa mivainga nataon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika ka mila tohana avy amin'ny vahoaka ny fitondrana ahafahana mitondra fanavaozana marina ny fisiany androm-panjakana mijoro no mbola nazahoana noho ny fifanarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka raha ny fanazavana. Fotsiny ao ny fanarenana ny RN7 ho anay any atsimo iny lalana mampitohy ny sakarahan-drano vory iny sy ny sisa zay aty voatany aty amin'izany RN7 zany. Ny RN10 zay mampitaintaina sy mampimenomenona ny vahoaka any amin'ny tapany atsimo iny zay mampitohy any andrano vory mandalo Betioka Ejeda hatrany Ampanihy zay mbola tsy manomboka dia efa fantatra ankehitriny fa valy ny appel d'offre fantatra ny orinasa hanamboatra ny lalana hatao ny point noir rehefa tapitra ny saison de pluie zany hoe ny taona 2026 tia dia hanomboka izany asa rehetra izany any amin'ireny faritra zay tsy nahitana goudron tanatin'ny fotoana maro ireny. Na mafisy ny arabe vahiny moa fa manana fandavatena politika ny filohan'ny fanavaozana ka mila fanohana ny rehetra amin'ny fanovana tia napetraka eto amin'ny firenena. Mbola eo amin'izay vaovao makasika ny androm-panjakana eto Madagasikara izay hiatrandry dia tsy tokony hisy intsondry ny fanendrena atao ivelan'ny lalam-pandrenana manoloana ny fahataperany fotoam-piasany ny antenimieran-doolona hoy Iada Ramiaramanana filohan'ny antoko FLN. Hitarika tsy fahatokisana amin'ny fomba fiasan'ny fitondrana amin'izao fotoana raha miroso amin'izany ny fanjakana hoy ihany ny faneho-kevitra. Manoloana izany miantso ny fametrahana rafitra ifanarahana sy ara-dalàna ity mpanao politika ity isorohana ny fifanipahany fahefana eo amin'ny loholona izay voatendry sy ny député voafidy. Nasisikara-zafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriam-baovao. Efa tapitra ny fotoam-piasan'ny antenimieran-doolona ka tsy tokony hisy intsony ny fanendrena na ny fampandehanana io androm-panjakana io ivelan'ny fepetra voalazany lalam-pandrenana hoy ny mpanao politika Iada Ramiaramanana filohan'ny antoko Front de Libération Nationale araka ny heviny raha misafidy ny voaka ny rafitra ara-dalàna ny fitondrana dia tokony ampiarina manontolo ny lalàna fa tsy nampahany ihany satria hiteraka tsy fitokisana sy fahabangana araka ny lalàna zany amin'ny ankapobeny manoho ny fanao tsy nety nataon'ny mpitondra teo aloha izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny mpitondra ankehitriny hoy ny fanamariana ka ahina ny fametrahana loholona amin'ny fomba tsy ara-dalàna hoy ihany ny filohan'ny FLN. Dia mazava ho azy zany fa rehefa tapitra izany tapitra ny fotoam-piasany dia voapetraka io lalam-pandrenena mazava tsara ny fomba fanoloana azy. Itsika zao dia mazava ny anay Front de Libération Nationale fa tsy ao anatin'ny lalam-pandrenena antsika ny miasa ary tena ao anatin'ny tetezamita satria raha ohatra ka io fanapahan-kevitra ndraisiny ny ACC io ny fitsarana avy lalam-pandrenena io dia fepetra tetezamita io zany satria tsy misy afa-tsy ny hoe misolo manao fifidianana ihany araka ny fotoana voalaza ny lalam-pandrenana. Etsy ankilany mety hisy fiatraikany amin'ny antenimieram-pirenena ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fitondrana eo efa very fahamendrehana raha teo ity androm-panjakana ity noho ny fisian'ny fivadiana palitao teo amin'ireo solombavam-bahoaka sasany. Mety anao mihitsy ary tsika hoe andeha ila ohatran'ny kiraro ny be amina ny antenimieram-pirenena ihany no manao zay fahatapahany rehetrarehetra eo amin'ny lalàna sy ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny anefa satria io antenimieram-pirenena koa dia antenimieram-pirenena efa kaduka io satria ny antenimieram-pirenena eto amintsika dia efa niova nandika lay fepetra zany amin'ilay voalazany lalam-pandrenena hoe tsy mahazo mivadika
vondrona misy azy izy mandritra ny fotoam-piasany de efa nivadibadika vondrona daholo izy rehetrarehetra midikan'izany tena efa gadoika tanteraka tena efa tena tsy afaka miasa tanteraka amin'ny teny mera io fa de miasa fotsiny arakaraka n'izay sitrapony eo sisany satria zay no misy eto amintsika dia anarchie totale mihitsy ny fiafarany ny firenentsika raha mitoy zavatra Kisary metiseo ny fanendren'ny fitondrana aloha-olona anohizana ny asan'ny antenimeran-doolona toe-javatra izay mety ampisavorivory ny rafitra ara-dalàna noho izany no mafisy ny iady ara-miaramanana fa ilaina ny fametrahana rafitra hifanarahana sy iraisan'ny rehetra manaraka ny lalam-pandrenana mba hisorohana ny fifanolana eo amin'ny lalàna sy ny tsy fitovikevitra eo amin'ny loholona voatendry sy ireo solombavam-bahoaka voafidy. Zay no mahatonga anay zany mangataka hoe tokony atao ilay farafaratsany ialana amin'izany zavatra rehetrarehetra zany de tsy misy afa-tsy ny fifanarahany rehetrarehetra ihany mametraka rafitra hifampifehezana mandritra ny fotoana ny tetezamita satria na inonina olazaitsika na fanonganam-panjakana na tsy fanonganam-panjakana izy teo tetezamita foana no iainatsika mandra-pahatonga atsika ny amin'ny repoblika fa tsika tsy mieritreritra ny lalam-pandroana hitazona an'io raha mieritreritra tsika fa tsara lalam-pandroana an'io tsy santony andravahantsika azy ary tsy santony amrontsika ny olona rehetrarehetra teo fa nitazontsika sy ny azantsika amin'io fa tsika rehetrarehetra samy resy lahatra hoe andao no concertation nationale fa tsy mety tsony io lalam-pandroana. Hiteraka toe-javatra hafahafa eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena raha napaka irery ny fanendrena ireo olo-olona ny fitondrana mandritra izao vanim-potoana izao ho ihany ny fanamafisana. Fa ny fiheveran'ny ponina ny raharaham-pirenena eto Madagasikara no votoatin'ny fanadiadiana roa izay nataony teo anivo ny CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Ny fanadiadiana voalohany dia notanteraina tamin'ny volana febroary 2024 lasa teo ary teo anelanelan'ny tapaky ny volana novambra ka hatramin'ny tapaky ny volana desambra 2024 no nanatontosaina ny fanadiadiana faharoa atao anatin'ireo boriboritany ena eto Antananarivo no nanangonana ny antotakevitra ka olona 750 no nanaovana fanadiadiana santionany nalaina avy amin'ny vokatry ny RGPH3 Instat ireo fanadiadiana ireo ndo aratsika avetrany ny fanadiadiana makasika izay eo amin'ny sarsina tsara ny Mathieu Princy. Mitombo ny fisalasalana sy ny tsy fahatokisana eo amin'ny olom-pirenena manoloana ny toe-karena sy ny lafiny sosialy araka ny vokatra navoaka ny fanadiadiana nataony firaisamonim-pirenena CCOC. Tamin'ny fanadiadiana faharoa 5.300 no naneho fisalasalana ny hoavin'ny Madagasikara raha 2.300 izany tamin'ny febroary 2022. Manodidina ny 2.700 no nilaza ho tsy mahatoky ny fivoaran'ny toe-karena sy ny sosialy tamin'ny faran'ny taona 2022 raha 4.200 izany tamin'ny fanadiadiana voalohany. Ny ena ihany koa ireo maneho fahatokisana ka 7.900 tamin'ny fanadiadiana faharoa raha 700 tamin'ny fanadiadiana voalohany. Anisan'ny lohahevitra nodinina ny fanitsiana ara-toe-karena indrindra ny vidin'ny herinaratra sy ny solika raha ny vokatra dia ny ena ny fanohanana ny famatsiana ny vidin'ny herinaratra satria 7.430 no manohana izany tamin'ny fanadiadiana faharoa raha toka 7.590 tamin'ny febroary 2022. Mikasika ny fampiarana ny vidin'ny solika tena izy kosa 4.220 no manohana izany tamin'ny volana desambra 2022 raha toka 4.220 tamin'ny fanadiadiana voalohany. Manambara ihany koa ny fanadiadiana fa mitombo ny tsy fahatokisany olom-pirenena ny fahefanany tondra sy mitondra tamin'ny desambra 2022 7.300 no milaza fa tsy mahatoky ny fahefana raha 2.700 izany tamin'ny febroary 2022. Eo amin'ny fanontaniana momba ny maharadalàna sy maharadrary ny fahefana telo amin'ny 10.400 no mametraka fanontaniana ny maharadalàna azy ary telo amin'ny 10.700 no mandaha ny maharadrariny izany. Mikasika ny fitondrana ankehitriny 2.700 monja no maneho fahatokisana raha toka 2.700 kosa no mbola mirona amin'ny mpitondra teo aloha ary 3.700 no maneho fironana amin'ny fanoherana. Raha ny lafiny panelanelana ara-moraly indray dia mitombo ny fitokisan'ny ponina ny FFKM ka 7.420 tamin'ny desambra 2022 raha toka 12.200 tamin'ny febroary 2022. Toy izay ihany koa ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena na ny OSC izay natana fitombony ny fahatokisana
fitopolo isanjato raha toka 2 faingo fito amby 90 isanjato tamin'ny fanadiadiana voalohany. Mikasika ny Gen Z 4 faingo 2 isanjato no maneho fatokisana azy ireo raha eo amin'ny fampitokisana eo amin'ny piasa sy ny mpampiasa. 3 faingo 20 isanjato no matoky ny sendika raha toka 3 faingo 7 isanjato no mbola miaya. 4 isanjato faingo 20 isanjato kosa no matoky ny mpampiasa raha toka 20 faingo 7 isanjato no misalasala. Aseho ny fanadiadiana fa manantena fanavoazana lalina ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Raha 5 isanjato no miandrandra fanovana ny rafitra ara-politika. 5 faingo isanjato manohana ny fanovana ny lalam-panorenana ary 4 faingo 3 isanjato manohana ny fanaovana ny dinika nasionaly ary 4 faingo 7 isanjato no maniry ny fifanarahana ara-politika andrindrana ny fitandranana mandritra ny tetezamita. Momba ny fatokisana ny fifidianana 3 isanjato no nilaza fa matoky ny demokrasia tena izy tamin'ny fanadiadiana faharoa raha toka 4 isanjato tamin'ny voalohany. 4 faingo 7 isanjato kosa no matoky ny fifidianana ho singa iray mitondra fampandrosoana raha toka 3 faingo 7 isanjato tamin'ny febroary 2022. Marina fampitombo ny isan'ireo olona tsy mieritreritra anao fihetsiketsehana iaro ny fitondrana ka 4 faingo 1 isanjato tamin'ny desambra raha toka 3 faingo 7 isanjato tamin'ny febroary. Fitantanandrara mpanjakana amin'ny ankapobeny nanamafy ny filohan'ny fanavozana ny repoblika fa tsy itaraina fa hiasa amin'izay vola misy eo anivon'ny fanjakana ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana. Tao an-talany tena nisy ny maraina teo nijery ifotony ny fotodrafitrasa momba ny fitaterana anabakabaka izay averina hiasa indray amin'izao fotoana izao raha toka nitsahatra nandritra ny fotoana maharitra izany. Nambarany fa tokony iverina ho fampandrosona eny ifotony ny vola azo avy amin'ny arena isampartany ny antsipriany izay eo amin'ny rindatsahany Mathieu Prancy. Firenena sahirana no tantanana amin'izao fotoana, firenena latsakandavaka sy potika no ezaina arenina sy avotana. Saingina izany tsy hitaraina tana miempaka ny fitondram-panjakana fa vonina tanteraka ny anao izay vita amin'ny vola misy eo anivon'ny fanjakana araka ny fanavaozana izay nampanantenaina sy ny ventivetesy ny vahoaka malagasy hoy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Miezaka lalana zahay ao amin'ny fanavaozana ny repoblika eo gouvernemanta manao zay makeny vitanay aloha hamatena ny entanetany vahoaka hanovana tsikelikely anty Madagasikara ty mandeha amin'ny roso makany an'izany fanavaozana zay eritreretintsika zany. Zany laha tadiavo omena vola kely de mamita asa atao amin'ny vola kely. Miala amin'ny fahazarana taloha le laran jiriny rehefa omena vola carburant jiaby andehanany vola iny. Ny piasa fanjakana ngamba zao vao marintsany ezaky nataonay tamin'ny janoary farany janoary ty. Zay nieritreretina ho tany amin'ny volana jolay nampiakarana karama efa ao amin'ny karamany piasa fanjakana le efa 10 isanjato nanomboka janoary ty. Miezaka zahay manao zay raha tsy nataon'olo hatramin'izay. Miezaka mamaly ny entanetany vahoaka. Tsy haiko moa zao hoe manao akory koa zay délestage. Fa matahotra avao manontany ny fitintanana dehatra. Manao akory koa zay délestage atsika. Fa mataho foana isaky miditra tanàna manontany délestage. Io blocage l'économie-tsika io anisy tiresaky délestage. Amiray maraina any maraindray. Mbo papresaka amin'ny grenany taminariny mbao zay mbo afaka mamaly. Fa hoe zanay ho bahana tsy kelikely aby zay azo bahana tsy kelikely. Mikasika ny lalana io mbo manana programme zahay hamelona ny génie militaire io amin'ny fitaovana ny génie militaire hanokatra an'izay lalana any amin'ny tanàna zay misy vokatra tsy miakatra io. Avy zany zay ka anisan'ny fanovana ataonay zay sady mba miasa ny miaran'ila manokatra lalana no mampanontany amin'ny tanàna tsy mahazo fahaverana. Ny fijerenan'ny fotodrafitrasa momba ny fitaterana anabakabaka no antondrian'ny filohan'ny fanavaozana teto Antalaha tamin'ity androany ity. Nambarany fa ny vola miditra amin'ny alalan'ny arena ao amin'ny faritra iray dia tokony ahavitana manatsara fotodrafitrasa ao aminy. Isan'izany
ny toeram-piatsona ny fiaramanidina eto Antala izay averina hosokafana izao. Misy an'le CNV zay tsy voalaza teo mokabary le CNV zay mbola misy volany 35 millions de dollars raha tsy diso any ny eo amin'ny CNV angataka resaka lalana atsika teo na ny fanitarana an'ity aérogare ty de tokony vitan'ny CNV satria zay ny tanjony zay volana lana taty Antala taty Sambava angapa arakaraky ny toerana misy an'le vania de tokony hiverina aty anaovana fotodrafitrasa zay zany ny tsy voalazako teo fa ezana ny anao an'izay eo amin'ireny ataka fanitarana amin'ity aérogare ty sy ny fanotafana an'le lalana ny amin'izay faritra misy. Na da eo aza ny fahasahiranana sy ny fahapotehan'ny firenena no lovaina dia manamafy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika fa tsy sakana amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana nampanantenaina izany. Ho an'ny fotoanam-panjakana ny fampiasana mahomby ny arena misy isam-paritra no lakile ny fanarenana ka tokony iverina ao atombotsoan'ny vahoaka eny fotony izany. Ao Antala anisan'ny laharam-pahamehana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa indrindra ny sehatra ny fitaterana anabakabaka izay everina fa andry iray lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy raha ny fanazavana. Vaovao avy amin'ny ministera ny fitsarana kosa indray tsy zavatra mahazatra eo amin'ny kolotsaina politika malagasy ny ady amin'ny tsy maty manota hoy ny ministry ny fitsarana Fanirso Ernaivo. Tsy valifaty politika no atao hoy ny fanamafisany. Tanjona ny ahafahany vahoaka malagasy misitraka aradrariny ny arem-pireneny fa tsy famoretana na fanenjehana olona tsy aradrariny no tsindriny fa fitsarana maleo tena sy tompona andraikitra no fototra iorena ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanodikodinana volam-panjakana. Anisan'ny fanamby lehibe apetraka hoy ny ministry ny fitsarana ny fisorohana ny fanagejam-panjakana sy fanamafisana fa tsy fitaovana famoretana ny fitsarana fa sehatra iantohana ny fampiarana ny lalàna araka ny rariny sy ny itsiny. Ao anatin'izany ihany koa ny fanaraha-maso akaiky ny fifidianana mba ahazahoana antoka fa ekeny rehetra ny voka-pifidianana sy isorohana mialoha ny halabato ka iarovana ny safidy ny vahoaka malagasy. Ankoatr'izay nambaran'ny ministra fa nametraka toromarika mazava ho an'ny fampanoavana manerana nosy ny fotoanam-panjakana mikasika ny fanamarinana mialoha ny vesatra fiampangana alohan'ny fampidirana amponjavonja maika. Tanjona amin'izany ny alana amin'ny fomba fanao teo aloha izay nitarika fisamborana avy hatrany. Aleo izay olona tena nambotry ny firenena no amen'ny fonjatsika hoy Fanirso Ernaivo nandritra ny fanazavany. Farany no mariny fa tsy ireo raha be mpahalala amin'ny aino manjery andry no andraiky ny fitsarana fa raisina avokoa ireo fitarainana avy amin'ny olotsotra. Nambaran'ny ministra ireo rehetra ireo nandritra ny lanonana fitokanana ny bureau ny registre momba ny varotra sy ny orinasa ary ny trosa arabola mifototra amin'ny fananana azo afindra na ny RCS CM sy ny fitokanana ny toeram-pilalaovana baskety tetsy anosy. Fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny nomerika ny firenena amin'izao fotoana izao ho fanatsarana ny fomba fanatanterahana sy famantarana ara-dalàna ny fizy ny olom-pirenena tsirairay dia misy ny tetikasa izao tokana izay anoratana ny anaran'ny olom-pirenena ara-biometrika ny timaso ny endrika ary ny lavitondro no atehirizina azahoana mamantatra ny maizy ny olom-pirenena tsirairay raha ny fanazavana. Na sisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Tetika sampirenena mikendry ny fanavaozana digitaly ny fitantanandrara-panjakana eto Madagasikara ny tetikasa izao tokana mifototra amin'ny fandraketana biometrika ny olom-pirenena tsirairay anomezana laharana tokana na ny antsoina hoe numéro unique d'identification na ny NUI alohana ny famantarana nentim-paharazana izay nahitana tsy fahatomombanana maro. Azo famantarana ara-dalàna ny tsirairay voasoratra ao anaty sehatra digitaly iray manaraka ny fenitra iraisampirenena ary manampy amin'ny fanamafisana ny fahamarina toerany firenena. Ampiasaina zany ankoatran'ireo hoe identité nazatratsika hatramin'izay ny anarana fanampina anarana daty naterahana dia ho raketina ao anatiny koa ireo atao hoe les données biométriques an'le olona zany hoe alaina ny empreinte digitale an'le olona ny sarany atomasony irisy moa zany ny tarehany dia iny no iantohany iny teny unique iny ny anarana mety mitovy ny daty naterahana mety mitovy ny fanampina anarana mety mitovy ny adresy mety mitovy
fa reo donné reo tsy hitovy mihitsy amin'ny malagasy tsirairay dia io zany no ataontsika hoe ezaka lehibe ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a amin'ny ataoko hoe fandraketana ny malagasy satria amin'izay fotoana izay zany dia tena tokana tsisy données biométriques hitovy zany tanjony tetika sy ny famongorana ny doublon sy ny fananganana angon-drakitra marina sy azo itokina indray mandeha eo amin'ny fiainana ny fanoratana ny tena ary maimaim-poana ho an'ny olo-pirenena 20 taona no mihoatra izany voaro ny angon-drakitra biométrika satria misy fepetra entitra amin'ny fiarovana na ny cryptage sy ny fiarovana ny piratage dia raha ny filazantsika anazy moa zany a be be ny karazana sécurisation atao anatiny fa ny azoko lazaina dia hoe identifier tsara daholo ireo matériel tsy misy matériel hafa afaka anaovana an'io enrôlement biométrique io a afa-tsy ireo matériel zay efa voangona sy efa fantatra mialoha tak'izany ihany koa ny fikirakirana ny données ao anatiny a dia zavatra sécurisé zany hoe crypté ny données ao anatin'ilay izy a ary io moa zany a ny tokona ndraikitra ao anatin'ny CNES a izay voateny a ikirakira an'ireo données reo a dia tsy olon-drehetra koa no afaka mikitika an'ireo données reo a fa ny olona zay efavateny a araky ny lalàna misokatra 9 andro isan-kerinandro ny fitoerana fanoratana ka olona 70 isan'andro no vinavinaina ho soratana isaky ny kity iray miisa 2 arivo ny kity asa an-tanan-dehibe 900 kosa ny amin'ny faritra Sarodalana anaovana andrana ny distrikana Tsimondrano hanomboka ny 17 janoary ny dingana voalohany ary kasaina tomboka ny volana aprily ny fanoratana ho an'ny sara babem-bahoaka raha ny fanazavana trano ahitantsika amin'ireo paramètre rehetra zany ilaina misy ny commune connecté misy ny faridalana misy ny tsy connecté dia hita eto Tsimondrano daholo izy a dia le izy koa akaiky raha hoe misy dépannage ho atao dia zay no natonga an'ilay hoe Tsimondrano aloha rehefa hiditra amin'ilay déploiement national isika amin'ny courant-ville betsaka ireo tranga mety hita amin'ny ambanivohitra rehetra dia indrona hoe va tsy hita ato anatin'ireo commune enina ambinifolo mandrafitra na Tsimondrano daholo rehetra hita tafiditra ao anatin'ny fanatrarana ny vinam-pampandrosoana lovainjafy 8 tepoka 7 ny tetikasa izao tokana izay mikendry ny fahazahoan'ny rehetra famantarana ara-dalàna ny fanatsarana ny fitantanana ny soram-piankonana sy ny famantarana olo-pirenena any amin'ny taona 3 ministera maro no miara-misalama ny fanatanterahana ny tetikasa mba hiantohana ny rafitra mifanaraka amin'ny fenitra iray sampirenena pejy ny fampianarana tsy misy politika matotra momba ny fanabeazana eto amintsika anyka samy manao zay saim-pantany rehetra ary manao zay mampetipety azy tsy maintsy ilaina adihevitra iraisany izany izay andraisan'ireo teknisiana rehetra anjara ka anaovana fandaram-pampianarana iraisana isoroana ny fankatahaka be loatra sy amaharitoerana ny lanjan'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara tsy manisy olana amin'izay fotoana everiny fanjakana anaovana ny fanadinam-panjakana ny sekoly tsy miankina saingy mitaky kosa ny sy ny drafitra matipaika sy mazava ampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana indrindra amin'izao fotoana ny fanavoazana izao fanadiadiny ny Ando Miaratina sary sindratsary ny tahiriny ainy miovaova araka izay mampety ny mpitondra fa tsy misy politika tena matotra ny momba ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara ho ny mpampianatra sady hita letsekoly iray nanaovana fanadiadiana androany izay teny izy ireo atao araka izany hitondrana ny fampianarana sy ny fanadinam-panjakana programa zay ataontsika ane programa frantsay ataontsika io zany zao dia efa tamin'ny andro ny tatabe zay nianatra rehetrarehetra dia io foana ny anarany eto ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay aloha zany zao efa tokony jerena hoe ahoana ny natsarana aloha ny resaka momba ny programa satria eo foana zany tsika miresaka programa niova tena ny teny indray tsika dia hoe andora nga ovaina indray ny fanabeazantsika zay le teneniko hoe tsy matotra le izy fa arakaraka le ministre eo amin'ny toerana le izy dia teny aloha teny indray tsika dia niaina an'le ohatry zao asitsika CPE dia tsika indray CPE dia rehefa aveo indray ny fanasiana ihany CPE dia verina amin'le rafitra indray tsika satria tsy maka any fotony an'le resaka hoe ahoana marina ny tena anaovana an'ity fanabeazana ity fa ny ministre ane dia mipetraka ao amin'itsy izy fa ny tena teknisiana ny mpampianatra sy ny mpampianatra any ny tekna teknisiana amin'io fa ministre zany a toerana politika fotsiny nazy dia efa toerana politika ny nazy a dia tsy fatan'izay ataony mbola mamela takaitra tsy amin'ny androany ihany koa ny vokatry ny covid-19 ampiny ireo olana maro lafy ankehitriny toy ny fisiany ny valanaretina mpox
samy manao izay mampety azy ny rehetra eo anatrehany zava-misy ka mampitotongana ny sehatry ny fampianarana raha tsy misy fandraisana andraikitra. Tsy maintsy ilanady hevitra iraisany izany ka andraisana ireo tena teknisianina anjara hisorohana ny fankatahaka be loatra sy amaro toerana ny lanjan'ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara. Fa itsika raha tsy manana ka mijoro amin'ny atsika dia tsy maintsy ho simba foana fanabeazantsika satria tsika makaneniny hafa fa tsy manana ho an'ny tena tsika dia zay zava-tsy zany ny tena manimba. Raha tena veritsika zany ka hoe andao tsika anao tena fampandrosonana amin'ny fanabeazana, andao sina tonga dia atevitra miaraka daholo eo anaty zavatra rehetra zay. Ny fanabeazantsika zao zany zao tamin'ny andron'ny ataontsika hoe tamin'ny andron'ny Covid, io zao zany misy zavatra lesoka be mbola tsy voarina hatramin'izao. Dia mbola jerenareo indray misy an'le aretiny ity indray amin'izao fotoana izao. Dia io indray zany raha misy an'io dia mbola tamin'iny raha mbola tsy voarina tia mipotra ihany dia hoaiza zany ny alehantsika ao anatin'ny zavatra rehetra zay fa mandesa amin'ny mitady. Dia rehefa mandesa amin'ny mitady le izy dia manao izay tiany ny mpitantana ny sekoly tsy miankinay koa manao izay tiany raha teo anatin'ny zavatra rehetra zay dia hitantsika ao anatin'izay fa hoaiza marina ary ny tena andehanantsika amin'ny resaka ny ataontsika hoe fanabeazana. Tsy manisy olana amin'izay fotoana iverin'ny fanjakana hanaovana ny fanadinam-panjakana ny sekoly tsy miankina. Ny fandaharam-pianarana rahateo tsy maintsy vitaina farafatarany ny volana febroary ka antony tsy mataitra ny sekoly amin'izay daty apetraky ny fanjakana noho ny mbola fisiana fotoana lava hanaovana fanadinana andrana sy famerenana. Mitaka kosa nefa izy ireo ny sinan-drafitra matipaika sy mazava ampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana indrindra amin'izao fotoana ny fanavaozana izao. Farafahelany dia tsy maintsy amin'ny volana febroary io zany tsy maintsy vita ny programanay ray manontolo ary manao an'le famerenana izahay ao anatin'izay dia mametsika an'le ataontsika hoe examen blanc izahay zany ao anatin'izay dia examen blanc foana ny ataonay. Noho izany zany nahintsiny zareo indray moa le izy rehefa avy eo dia nahintsiny amin'ny ara-dalàna indray le izy ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay dia efa nahintsiny moa zany le izy dia verina amin'ny ataontsika hoe verina amin'ny laoniny mitovy an'le teo aloha indray le izy zany ao anatin'ny zavatra rehetra zay mitovy daholo zany volana ianarana sy ny rehetrarehetra zany ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay dia efa tafapetraka amin'iny moa izy dia efa hitantsika efa ara-dalàna zany iny dia manaraka ny ara-dalàna ny sekoly zany na tsy miankina ary izy dia tsy maintsy manaraka ny ataontsika hoe fanjakana izy. Raha tsy aiviny nasy mpanovana sy nahitsy ny daty anaovana ny fanadinam-panjakana amin'ny taom-pianarana 2024 2024 ity. Ho tanterahina ny 16 jona ny CEPE raha nokasaina atao ny talata 20 jolay. Ataony alatsinainy 4 hatramin'ny alakamisy 9 jolay ny BEPC raha nokasaina atao ny alatsinainy 17 hatramin'ny alakamisy 3 jolay. Ataony alatsinainy 20 jolay hatramin'ny alakamisy 3 jolay kosa ny baccalauréat raha ny 17 hatramin'ny 17 aogositra no nokasaina natanterana izany. Tsisy fanadinana intsony araka izany ny volana aogositra. Efa nisokatra ny 12 janoary teo kosa ny fisoratana anarana ary mifarana ny 3 aprily ho an'ny CEPE ary ny 10 aprily kosa ho an'ny BEPC sy ny baccalauréat. Tontolo ny asa fanaovan-gazety taorian'ny fahataperan'ny feptom-piasan'ny birony ho lafitry ny mpanao gazety na ny OGM dia natsangana ny komity vonjomaika amin'ny solotoerana na ny SCT OGM rafitra napetraka isoroana ny fahabangana ara-pitantanana sy atonana ny fitohizan'ny asa fototra sahany ny ho lafitry ny mpanao gazety mandra-pijoroany ny biro vaovao voafidy ara-dalàna ndao ary aratsika avy hatrany ny antsipriana izay. Araka ny fanapahan-kevitra ny raisy nireo fikambanana na mpanao gazety misy 70 izay mijoro ara-dalàna eto Madagasikara dia natsangana ny rafitra vonjomaika mandra-pijoroany ny biro vaovao hofidiana amin'ny alalan'ny fifidianana. Tsy mananjo andray fanapahan-kevitra lehibe na stratégique ny SCT OGM fa miantoka kosa ny fitohizan'ireo asa fototra sahany ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fandrindrana ny raharaha andavanandro, ny fiarovana ny zon'ny mpanao gazety, ny fanelanelana raha misy entrangan-javatra mahakasika ny asa fanaovan-gazety ary fanaraha-maso ny fanajana ny etika sy ny deontolojia mifanaraka amin'ny soatoavina iraisam-pirenena ijoroany ny asa fanaovan-gazety. Raha Arson Andry no voatendry ho mpandrindrana ankapobeny eo anivony SCT OGM mitohy hatrany ny fifandraisana amin'ny ho lafitry ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny mailaka sy ny page Facebook official ny OGM ary ampafantarana tsy wela ny antsiprian'ny fifandraisan'ny rehetra. Vomiera efatra no natsangana eo anivony SCT OGM dia ny vomiera misana ny raharaha andavanandro, ny vomiera misana ny etika sy ny deontolojia, ny vomiera misana ny fanohanana ara-dalàna sy ny fanelanelana ho an'ny mpanao gazety izay tariny ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety,
ny voamera misana ny fandiniana ny fanavozana sy ny fanovandravitra. Ahitana mpandrindra nasionaly, mpandrindra isam-paritany, mpandrindra isam-paritra ary vondro ny mpanolontsaina izay ahitana ireo filohan'ny olavitry ny mpanao gazety teo aloha sy ireo mpandrindra isam-bomera miisa 4. Tsara ny mampatsiahy fa tsy afaka mirotsaka ofidiana amin'ny fifidianana andrafitra ny brovavao ny olavitry ny mpanao gazety ny mpikambana ao anatin'ny SCT OGM. Itsahatra ho azy ny asan'ity komity vonjomaika ity raha vantany vao mijoro ny brovavao voafidy ara-dalàna. Vavao ny trangam-piarahamonina kosa indray toy ny raha famonona tamin'ny fomba feno bibina any Danio. Lehilahy 20 taona maty voatsatoka antsy tao ifanadina ny volana Jolay 2024 sy 2025 nivoaka tamin'ny fanginany ireon'ny Danio Androany manoloana ny tsy fahitana ireo olona roa tomponantoka tamin'ity raharaha ity sady tsy aneponja izy ireo no atian'ny fianaran-tsointsony hoy ny fanamafisana. Voaporofo anefa fa isan'ireo tomponantoka tamin'izany izy ireo ankoatr'ireo olona 3 efa voatifitry ny zandary tamin'izany fotoana izany. Miantso ny mpitondra fanjakana maefa izy ireo arak'izany anaraka akaiky ity raharaha ity. Tato-baovao ny Ando Miaratina sary sy njatsariny tahiriny aina. Anisan'ny rarana fanarinderaka sa vorivory tao ifanadina ny famonona tamin'ny fomba feno abibina ny razafo mandimy Danio Olivier tovolahy 20 taona izay nandraty fianarana tao amin'ny Université Fianarantsoa ny Jolay 2022. Nametraka fitoriana ny fianakaviana rehefa nahitany razana. Nametraka iay tamin'ireo olona nanao fandrahonana ho faty azy. Niroso tamin'ny fisamborana ny zandary ny volana Aogositra ka olona 10 no voasambotra. Ny 3 tamin'ireo ny voalaza fa nikasy itsoka ary namaly zandary ka voatifitra. Ny roa kosa nentina natao famitorana. Voatazona amponja vonjomaika tao mananjara izy ireo tao aorian'izay ary nangataka fafana vonjomaika saingy tsy nahazo. Torak'izay ihany koa ny tany Fianarantsoa. Tsy nijana teo anefa fa nangataka indray izy ireo ny anaovana ny fitsarana ty Antananarivo saingy nanaovana ireo fianakaviana ny arambona taratasy fanakanana ka tsy nitoy. Atarana indray nefa ny an'ireo fianakaviana fa sady tsy any amponja no tsy any Fianarantsoa itsony ireo olona voatazona ireo. Gaga amizay zay tamin'ny Desambra tamin'ny vakansy ny fitsarana iny a. Ariva zay nandeha hoe tsy ao amponja tsony izy anankiroa. De nanontany zay de niakatra tany amin'ny fitsarana tany Fianarantsoa. De hoe nivaly ny azonay tamin'izay fotoana zay miverena nareo le 15 fa vakansy ho izy ny tribunal fa tsisy afaka andray anareo ao. De miverena nareo amin'io fa amizay vao misy afaka mandray nareo. De ny tribunal be hozy izy tamin'izay efa nisy fa zahay tsy nahazo. De hoe hozy izy le rangahy io zany nandray anay tamin'ny voalohany pesan'ny tribunal ao Fianarantsoa. De andao ara de rehefa niverina amizay zahay de naka de hoe nahazo reo LP. Voaporofo anefa fa tomponantoka tamin'ny famonona ny Danio ary ny iray tsikombakomba izy ireo. Ankoatra ity raharaha ity mantsy voaroroy amin'ny raharaha famonona lafa ihany koa izy ireo. Miantso fonjy amin'ny fitsarana maefa sy ny mpitondra fanjakana ny reny Danio ijery sy andray andraikitra manoloana ity raharaha ity. Reo olona reo any amin'ny réquisition ny anankiray mazava tsara mihitsy milaza reo tsy namono naniraka ny anankiray ary misy porofo zany. Ny anankiray any ray tsikombakomba tamin'le mpamono sady voakarama miaraka amin'io ary izy mazava tsara ny anatin'ny réquisition ny téléphone zareo ny fomba firesany fa izy mahalala mihitsy ary izy nanao moyen tous les moyens hazahoana an'le zanako afatin'le zanako. Fa tsy io ihany zavatra navoaroroan'ireo olona reo fa taorinan'io 3 andro taorina nafaty ny zanako nisy olona anankiray maty mbola tsy nilevina ny zanako levina lahady sabotsy maraina nisy olona nisy any amin'ny Facebook hoe misy olona maty any fanadina nasorona ny masony anankiroa tamin'ny lama de nididina lama koa ny vavany. Ary mbola io akizy voatazona any amponja vonjomaika ao amin'io zanako ihany no voarohirohy ary mbola navoaka tany amponja izy natao fitsarana nalaina mbavany atao fitsarana ny mananjara afera klasé hatramin'izao satria olona sahirana koa reo olona reo. De reo akaiky tompoky io raharaha io ho anao ministra ny fitsarana vehivavy manam-pahendreny ianao reny ianao hitanao zany asarobidiny zany zanaka zany. Toy izany koa ianao président amin'izao fotoana izao amin'ny fanavaozana olon'Andriamanitra ianao olona mety olona mahalala ny marina ianao
miangavy anao atompoko mba hanara-maso akaiky io raharaha momba ny Danio io. Nananasaka izy Danio ary tsy ankasitrahany ilay anadà ny fiarahana izy ireo noho ny antony manokana ka namonoany sy nanirahany olona mono ity tovolahy ity. Indroa miataony Danio no efa saika hovonoana nomenapozina tamin'ny voalohany saingy tsy tanteraka izany ary fandroany io maty io. Ny fahafantaranay anazy zany hoe tsy tia miaraka amin'ny anabany fa mahantra zahay, olona sahirana zahay, olona tandroy zahay. Zay zany raha ny fahafantaranay anazy fa ny antony hafa mety misy zavatra antony hafa zany fa tsy fantatro satria izy nefa nanenjika na le anabavy miarany anatin'ny telefona izy roa mpifankaty ny anabavy mihitsy tena miteny hoe efa nisy tsy enao rery ozy izy no nataony an'io fa efa nisy olona miaraka aminah taloha izy efa nidarodarofany nataony an'io ka matahotra anao Ny andro ny daty nahaterahany ny 4 Jolay Danio izay voafeny 12 taona no hita faty tany amin'ny 4 kilometatra miala ny tanàna misy azy. Voatsatoka sy ny telo teo amin'ny sofiny ny firifany ary ny lamosiny Danio ka nitarika avy hatramy tamin'ny fahafatesany. Voatsatoka antsy zany tato ny kapoany zareo amin'ny hazony ato amin'ny firifany de mety rehefa nidaboko izy zany de nitsatoany zareo antsy amizay ato amin'ny lamosiny de nahodiny zareo amizay le antsy zay tompoko ny fomba namono zareo anazy. Izy anefa efa amin'ny 7 ariva le faty amin'le 23 no misy mahita any amin'ny 4 kilometra miala ny tanàna misy anay. Nefa raha ny fijerenan'le tany ny olona nahita tany tsy ohatrany hoe tsy teo mihitsy zany raha ohatra ka hoe teo ny namonony anazy de tena tsy maintsy hoe feno raha tena hoe niparitaka fa novonoina taty tanàna le zaza de natsipy ary mino fa reo olona veotifitra reo zany ny karamaina hanatanteraka fotsiny hoe hanao zay atony raha de hanatitra anarain'le faty ary. Ny antony mpitondra fanjakana mahefa ny reny Danio ijery akaiky ity raharaha ity ivoahany tena marina sy hanomezana ny sahasahaza ho an'ireo rehetra tomponantoka tamin'izao abibiana izao. Fa efa misy ny paikady vaovao apetraka indrindra amin'ny fitantanana ny commune mifanila vodirindrina ho fiantohana ny fandriam-pahalemana ao amin'ireo distrika telo mandrafitra ny faritra Analamanga. Vona ny faritra Analamanga iara-iasa amin'ireo commune iara-isalahy amin'ny fitantanana ny afako sy ny fanamboarana ny lalana ka azo ampiasaina amin'izay ireo engin anana ny faritra. Nasisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsiprian'izay. Niarany vory ireo bentanana miisa 7 ao anatin'ny fikambanany PAM ny fantoka betsaka tamin'ny fandaminana ireo olana maro mahakasika ny commune ny Adievitra anisan'izany tsy fandriampahalemana araka ny fanazavany Rafalmanana Alain commissaire principal taleparitra ny filaminam-bahoaka Analamanga dia efa misy ny fandaminana petraka indrindra amin'ny fitantanana ny sistan'ny commune na ny gestion de limitrophe ary miara-miasa akaiky amin'ny bentanana sy ny polisy pirenena amin'ny fampandriana fahalemana eto Antananarivo renivohitra Atsimondrano ary Avaratrano. Sangana zavatra anankiray ao amin'ny toerana anankiray dia lesona entina hamanana olana mba tsy hiverenana na hijerena paikady maharitra mba tsy hiverenana zavatra izay mitranga tahaka an'ireny ka efa miara-miasa akaiky ny bentanana sy ny polisy pirenena ary ireo rahalahy ao anivon'ny FDS mametraka ny vahaolana ao anatin'ny fitsirihana sy ny famenona ny mpitandro filaminana ao anatin'ny toerana rehetra izay misy ny faritra tsirairay avy na le ataontsika hoe couverture spatiale dia izay hevitra sy méthode amin'ny police de proximité zay no entinay mamahany olana ao anatin'izao fotoana sy ny ora izao. Ilaina ny fianonany etahitan'ny commune ahafahana mitondra fanohanana mifanaraka amin'ny zavamisy hoy ny lehibe ny faritra mpisolo toerana eto Analamanga anisan'ny lara-pahamehana ny fitantanana ny fako olana iraisan'ny commune ao Analamanga izay mitaky ny fiara-miasa akaiky amin'ny commune sy ny faritra. Hoe ho atao lara-pahamehana ny fahafahana mikojakoja ireo fitaovana ireo mba tsy sanatria rehefa tonga any amin'ny commune ireo fitaovana dia tojo fahasimbana ka hitarika tsy fahatanterahany ny asa izay tiany zareo tanterahany zay. No mariny fa miankina amin'ny toe-bolan'ny faritra no ahafahana manomena tsy ny tantsorika arabola ho an'ny commune.
pejy ny fanatanjahantena nanapa-kevitra ny alova ny fifanarahana amin'ny Corentin Martin ny fédération malagasy ny baolina kitra sy ny ministera tompon'andraikitra tsy mbola misy anefa ny fifanarahana arakasa ofisialy momba izany saingy nanamafy ny ministra Androany fa isy ny fanambarana ofisialy ivoaka momba io fitohizan'ny fiarah-miasa io no ireo vokatra nentiny mpanazatra ity nandritra ny fifanitsanana CAN sy ny coupe du monde ary ny fiakarany Carlton ny Pilalao mandrafitra ny ekipa pirenena ankehitriny no nanombanana azy tamin'ity fitohizan'ny asa ity tato-baovao makasika izany. Nanapa-kevitra ny anavao ny fifanarahan'mpiara-miasa tamin'ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra ny ministera tompon'andraikitra sy ny fédération no ireo vokatra tsara azo nandritra ny fitantana ny ekipa pirenena. Nisy ny tombana ara-teknika natao taminy nandritra ny taona 2022 izay natao ny fiandohan'ny volana janoary 2022 teo. Ny abo ny vokatra ary azo hitarafan'izany ny vokatra nandritra ny fifantsanana iadina ny CAN sy ny coupe du monde ary ny fiakarany Carlton Pilalao mandrafitra ny ekipa ampirenena ankehitriny hoy ny ministra tompon'andraikitra. Mbola tsy misy anefa ny fifanarahana arakasa ofisialy mivoaka mahakasika izany saingy mbola izy kosa ny fanambarana ofisialy iarahany ministera sy ny FMF ary Corentin Martins izay everina ivoaka ny herinandro avy io. Makasika ny kianja Barema Masina nilaza ny ministra tompon'andraikitra Androany fa efa eo amin'ny dingana farany amin'ny fanatanterahana ireo toromarika napetraky ny CAF ireo tompon'andraikitra. Izy ny fanapa-kevitra ho raisina makasika ny bozaka izay mety avadika ho bozaka hybride asa izay mitaky fotoana sy loharano mbola manokana. Fanamby apetraka ny fanatrarana ny fankatoavana avy amin'ny CAF hoy ny fanazavana. Nisy Androany fivirina ny arahan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ireo fédération ara-panatanjahantena ary ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena tetsy amin'ny kianja mitafo Mamasina. Fotoana izay nahafana ny resaka ny tontolo ny fanatanjahantena sy nanasongadinana ireo teboka stratejika maro makasika ny fampandrosoana ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Ny votra nandritra izany ihany koa fa batao isaky ny 3 volana ny fivirina fandrindrana ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fifandraisana eo amin'ny ministera ireo fédération ary ny mpanao gazety ara-panatanjahantena. Tanjona ny anamafisana ny fandrindrana ny laminasa, ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena, ny fanatsarana ny kalitao sy ny fahombiazana ireo atleta malagasy ary ny famolavolana vahaolana maharitra ho an'ny sehatra ara-panatanjahantena. Tafitra ao anatin'izany ihany koa ny famahana ireo olana sedran'ireo atleta na eo anivon'ny club, ligue, section ary fédération. Fanampitandrina manoloana ny fisian'ireo andian'olona mivohy fanakorotanana sy manaratsy endriky ny fiangonana eny anivony tambajotra serasera ireo tompon'andraikitra eo anivony fiangonana ara-pilazantsara. Tsy maintsy andraisana fipetra ireo rehetra mandika ny satanfe ny fiangonana izay efa napetraka hatramin'ny fotoana ny orenany hoy ny fanamafisana. Azo ny rehetra atao ny maneho hevitra ankalalahana sy mampiasa ny tambajotra amin'izay mampetipety azy saingy tsy tokony atao amin'ny anaran'ny fiangonana hoy ny fanamafisana. Fanadadinina ataony Andro Miaratina sary sindratsariny tahiriny aina. Mandeha ny kajy ataon'ireo olombitsy mivohy fanakorontanana eo anivon'ny fiangonana ara-pilazantsara. Te hitondra ny fiangonana ka manao ny fomba rehetra anaratsiana izany amin'ny fampiasana tamazotra antserasera izay voarara rehefa izy sata mifehy ity fiangonana ity. Misy ireo vondron'olona vitsivitsy izay efa mpikambana tao amin'ny fiarahamony kanefa mampiseho fitondran-tena tsy mendrika sy miala tafitsipika ary koa tsy nankatony sata mifehy fiangonana ka natsatra ary nisy ihany koa ireo izay nanala ny tena ny mihitsy tao anatin'ny fiangonana no miezaka manaratsy mamingavinga sy manao teny fanalambaraka ary koa manohitra ny filompitantana ankehitriny ao anatin'ny tambajotra serasera Facebook kanefa izany dia voarara ary tsy azo ny mpino rehetra tao araka ny statut feny fiangonana ara-pilazantsara izay ny araha-mpino rehetra nanaiky je miangavy izahay ny anatsaranareo izany tsy misy atakandro ho an'ireo izay nini sy mbola ini anao izany ary miala tsiny ihany koa raha toka hanefepetra izahay raha mbola misy ny fitohizany izany. Azo ny rehetra tao ny mampiasa ny tambazotra antserasera amin'ny maha-olo-pirenena azy saingy tsy azo ekena kosa ny fampiasana ny anaran'ny fiangonana ao anatin'izany hoy ny fanamafisana. Le izy moa mazava amin'ny maha-fiangonana azy dia resaka fifankatiavana sy fanajana zay zany no hipetrahany. Dikan'izay zany raha vao mandeha ohatra hoe resaka serasera Facebook dia fanambarana faratsiana sy fanalambaraka zany. Kanefa moa efa nazavana teo fa naizanaiza moa misy foana ny te anohatra, misy foana ny te hiala amin'ny fitsipika dia zay no mampatonga an'izao
fanazavana zay atao eton'izao. Nampitandrina rinana mafy manoloana izany ireo tompona andraikitry ny fiangonana fa tsy maintsy andray fepetra manoloana io fietsika mamoetra manao hitrany lalàny ny fiangonana io. Maresaka iraisam-pirenena miantso any Eropa mba andray andraikitra betsaka mirindra kokoa manoloana ny fitohizany ady any Ukraine sy ny fanasarotana ara-toekarena sy ny angovo fampiasany filoha Ukrainiana no mafisina fa zava-dehibe ho an'ny fireneny ny antoka ara-piarovana omeny Etats-Unis. Ny Antsipriana izay. Nanio ny ankiviny ny filoha Ukrainiana nandritra ny fianambiara-toekarena maneran-tany natao tany Davos. Nilaza ny tenany fa samy manana ny lalany ny firenena Eropeanina ka mahatonga fahalemena izany na dia efa fotoana ela aza ny atrehan'ny Ukraina ny ady. Tsy mirahina ny Eropeanina hoy Volodymyr Zelensky ka sarotra ny mandray fanapahan-kevitra matanjaka rehefa miova ny laharam-pahamehany Etats-Unis. No tsy ahivon'ny Zelensky ihany koa ny fandraisana andraikitra ataon'ny Etats-Unis amin'ny fanenjehana ireo samy mpitatotra solika Rosiana izay ahahina handika sazy iraisam-pireneny. Fanontaniana napetra ny antony tsy ahafahan'ny Eropa mandray fepetra mitovy amin'izany. Etsy ankilany nanamafy la Frantsa fa nampiato sambo iray avy any Rosia nitafika an-dranomasina tao amin'ny ranomasina Mediterane niaraka tamin'ny fanampian'ireo mpiaradia aminy. Manoloana ny fahasimba ny foto-drafitrasa sy ny tsy fahampiany angovo Ukraine dia miantso ny fanohan'ny Eropa bebe kokoa ny filoha Ukrainiana izay nanamafy fa ilaina tanteraka ny antoka ara-piarovana omeny Etats-Unis. Fantatra ihany koa fa efa eo am-pamaranana ny fampiraharahana ara-diplomatika ary voalahatra ny fihaonana voalohany arahan'ny delegasion Ukraine sy Rosiana ary ny Amerikana izay atao any Emirats Arabo. Any Sudan kosa indray lasibatry ny erisetra amin'ny tampiadina ny ankizy sy ny hoavin'izy ireo. Ankizy tapitrisany no tsy tafaverina an-tsekoly nandritra ny volana maromaro no ny vokatry ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny tafika Soudanais sy ny force de soutien rapide. Lasa toeram-pialofana na rava tanteraka ireo sekoly maro ka mampitombo ny aya momba ny fantsakitsana ny zony ankizy sy ny hoavy ny fanabeazana ao amin'ity firenena afrikana ity. Ny Antsipriana izay. Any Soudan mitoy ny fahampite-asehatra ny fanabeazana vokatry ny ady araka ny tatitry ny fikambanana Save the Children ankizy mpianatra mahery ny valo tapitrisany tsy tafaverina an-tsekoly nandritra ny 500 andro mahery izao. Efa ho atsasaka ireo ankizy 17 tapitrisa amin'ny taona ianarana ao Soudan no tsy afaka misitraka ny zo fototra amin'ny fanabeazana intsony. Manamarika ity fikambanana ity fa isan'ny fikatsoana lava indrindra amin'ny fanakatonana sekoly eran-tany ny zava-misy ao Soudan ankehitriny. Hatramin'ny volana Aprily 2024 niditra anaty ady sy raha mandrika ny firenena ny fandonan'ny tafika Soudanais ny vondrona FSR. Vokatry ny fifandonana, sekoly maro no ravana navadika ho toeram-pialofana ho an'ireo mponina nafindra toerana. Ankoatra izany, olona fito tapitrisa mahery no voatery nandao ny fonenany ka maika manasarotra ny fiverenana ankizy an-tsekoly izany. Eo anatrehan'izany, maneho ny aiany sy manameloka ny fanafiana tao amin'ny sekoly sy fitombon'ny fanangonana ankizy ho miaramila ny firenena mikambana izay manamafy fa tandindondoza no avy ny taranaka Soudanais raha tsy misy vahaolana maika hampitsarana ny ady sy hamerenana indray ny rafi-panabeazana. Lehilahy manana hoditra mihitatra sy ilay bibilava miloko marevaka sy miovaova no afakely sy hoentina aminao indray amin'ity androany ity. Lehilahy Britanika nahazo laza maneran-tany noho ny fahaiza-manao ny afakely sy tsy fahita firy noho ny hodiny Gary Turner. Noho ny aretina tsoina hoe Ehlers-Danlos syndrome dia afaka mihitatra mihoatra ny mahazatra ny hodiny. Teraka tany Angletera i Turner ary fony tanora dia efa hita fa hafakely ny hodiny. Ho an'ny olona rehetra mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe io aretina io saingy lasa fampisehoana miavaka izany ho an'ny Turner. Tamin'ny 7 Oktobra 2017 tany Los Angeles nandritra ny fampisehoana ofisialy dia nahavita nanitatra ny hodiny teo amin'ny kibony hatramin'ny 9.12 cm ny tenany ka nahazon'ny Guinness World Record hoditra mihitatra indrindra eto tany izany. Niseho tamin'ny Replace Believe It or Not i Turner izay mampiseho ireo olona sy zava-mitranga hafakely maneran-tany. Nandray anjara tamin'ny sary mihetsika fohy He Took His Skin Off For Me ny tenany izay nampiseho ny fiainany sy ny mahafakely ny hodiny. Amin'ny Mased Show Performers dia nampiasa ny fahaizany ho fampialana volo sy fampisehoana amin'ny olona maro i Turner. Azo hitarina toy ny lamba nefa tsy maratra ny hoditry Turner. Ny aretina izay matetika heverina ho fahavoazana ara-pahasalamana dia lasa fampisehoana mampitolagaga ho an'ny olona. Indraindray ny fahasamihafana ara-batana dia mety ho lasa fahaiza-manao miavaka sy mampientanentana. Iray amin'ireo bibilava hafakely indrindra eto tany ny Ateris ispida. Hita any amin'ny faritra afovoan'ny Afrika ity bibilava ity izay mipetraka any amin'ny alan'ny Congo, Uganda, Rwanda ary Burundi. Alamando indrindra any amin'ny toerana avo sy be zava-maniry ny tena tiany. Noho izy miaina eny amin'ny hazo dia tsy dia hita matetika ny Ateris ispida izay mirefy 7.50 ka hatramin'ny 3.70 cm. Lava sy manify kokoa ny lahy noho ny vavy.
manana endrika toy ny tsilo ny hodiny ka manome endrika tsy fahita amin'ny bibilava hafa mety io maitso mavo na volontany miankina amin'ny toerana sy ny tontolo iaina ny lokony mampiavaka azy amin'ny bibilava rehetra io lokony marevaka be sy miovaovy io mivoaka amin'ny alina izy ka miandreny amin'ny hazo na kirihitra ary avy eo mitsambikina amin'ny bibikely toy ny voalavo vorona na sahona tsy dia mifanerasera firy amin'ny olombelona ny aterisy ispidano izy miaina lavitra sy miafina voasokajy io iray amin'ireo bibilava mipidi-doza indrindra ny aterisy ispidana dia tsy mifandray amin'ny olombelona aza tapitra ny fampalalambovoantsika tompoky lasy sy tompoky vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaona hatrany teknisiana sy ireo namanampano gazety niaraka nanatontosa izao fampalalambovo izao ny tenako mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka tompoky lasy sy tompoky vavy